Visaha Panayane Nifanai Pauteso Italia
Iaraka ivavaka isika rehetra, misaotra anao, ry Jesosy Kristy Tompo, manangona anay eto amin'ity tempolinao masina ity. Misaotra anao Andriamanitro mitaona anay amin'ny fanahinao masina, ary mbola tsy niala taminay tokoa ny fanahinao, fa eto aminay mandrakariva, mamerina anay aminao, manefy anay ho anao, ary mitarika anay sy manokana anay ho anao. Misaotra Jesosy io, mamindrafo aminay ary mamelany elokay, mpanota zahay. Tefeo zahay, arafeto zahay, mba ho tena tempolo masin'Andriamanitra iderana ny anaranao. Ary ny fijoroanay na aiza na aiza, dia tena fitaomana ny olona, hanompo anao sotianao, hanao ny asanao, tsy amin'ny fomba tsy hita maso ihany, fa amin'ny fomba hita maso koa. Amin'ny fijoroan'ny asanao atraizatraiza, satria raha sainao manangana tempoly hita maso izahay, dia amin'ny alalan'ny tempoly tsy hita maso no ahafahana manao zany. Avia ara Jesosy mitenena aminay amin'ny anaranao, ry Jesosy Kristy avy any Nazareta, no angatana ian'izany. Amen. Alohan'ny anoizantsika ny Agay toko faharoa, dia satria tsika mianatra, dia manao famerenan-desona kely tsika. Famerenan-desona kely no ataontsika. Bokiniza no ianarantsika nanomboka omaly, bavalia hoe boky ny Agay. Dia jerentsika tsara, boky ny Agay no asaina ianarantsika. Verina kely eo amin'ny tantaratsika. Verina kely eo amin'ny tantara. Inona no nasaina ataon'ny Agay hitaomana ny olona? Anao inona? Anao tempoly. Tena mahay lesona tsara tsika zany. Anao tempoly. Jereo arany tantara. Iza ny anaran'ilay mpanjaka voalohany rehefa nandresy dia namela mibabo rehetra ody any an-tanin-drazana, ka natonga ny jiosy anandrana anao ny tempoly voalohany. Iza ny anaran'io mpanjaka voalohany io? Kirosy. Tena mahay tsika. Iza ndray ny anaran'ilay mpanjaka faharoa, zanak'io rangahy io, rehefa tonga teo ampifanjakana izy, mbola namela ny jiosy verina ary anao ny tempoly? Dariosy. Tena mahay lesona tsika. 20/20. 20/20 ateo. Dia zao, rehefa miverina jiosy tamin'ny andron'ny Dariosy, vita hatramin'ny farany ve ny tempoly sa nisy nanohitra ny anaovana ny tempoly? Nisy nanohitra. Ny faritany aiza ny tena nanohitra? Manomboka amin'ny asa le anarana Samaria. Tena mahay lesona antsika zany. Faritany Samaria no tena nanohitra. Tadidinareo ve ny hoe 4 taona no nijanona ny fanaovana ny tempoly, vao nasain'Andriamanitra ataony ray amin'ny alalan'ny Agay? 7 taona. Ary tena tadidinareo daholo. 7 taona. Eo zany zao tsika. Verina indray antsika tena hiditra ao anatin'ny boky. Inona ny hevitry ny anarana hoe Dario? Inona ny hevitry ny anarana hoe Agay? Fety na manome inona? Manome fifaliana amin'ny alalan'ny fampionana ny olona amin'Andriamanitra. Manome fifaliana amin'ny alalan'ny fampionana ny olona amin'Andriamanitra. Tena mety ateo. Ny anarantsika omaly ao amin'ny toko voalohany io, sy era amin'ny toko voalohany sy ny faharoa, misy karazany firy ny tempoly? Misy karazany voalohany ina, le trano tsy maintsy atao. Ny faharoa, ny tokatrano, ary avy eo ny andehanantsika hoe ny tsirairay avy. Zay, voalohany le trano tsy maintsy atao,
faharoa ny tokantrano tsirairay avy, ary ny fahatelo ny tenany olona tsirairay avy. Mahafinaritra be, mampazoto mampianatra ndray izany hoe izy. Dia ny toy ny ray jerentsika, maninona moa tsy maintsy atao ny tempoly? Inona ny tsy misy rehefa tsy misy toeram-pivavahana? Ny fanompoanan'isa ny tsy misy, fanompoanan' Jehovah Andriamanitra ny tsy misy. Ary satria rehefa tsy misy ny fanompoanan' Jehovah Andriamanitra, dia ny maha an Jehovah Andriamanitra ny Israely mihitsy no tsy misy. Zava-dehibe zany ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny tempoly. Zava-dehibe zany ny fanompoam-pivavahana aty am-piangonana. Koa marina ve zany le teny manao hoe ngara tsy makany am-piangonana tsy mivavaka? Tsy marina zay. Ny anarantsika omaly zay tsy marina. Tsy maintsy makaty am-piangonana ianao mivavaka. Ilaina ve zany ny fisian'ny fiangonana sa tsy ilaina? Tena ilaina. Zay mbola tsy manana am-piangonana manaova. Fa tena ilaina ny fanaovana ny fiangonana. Raha ohatra ny tokantrano, ny fiangonana tsika dia fitambaran'inona? Fikambanan'inona ny fiangonana? Tokantrano vita inona? Vita batisa. Zay natao fiangonana. Fikambanan'ny tokantrano vita batisa, miara-mivavaka amin'ny toerana anankiray, miara-manao adidy amin'ny toerana anankiray, io natao hoe fiangonana. Ny anarantsika zany. Koa mba tena mpatanjaka ara-panan'ny fiangonana, aiza otsika ny tsy maintsy matanjaka voalohany? Tokantrano tsy maintsy matanjaka voalohany. Fa raha isana lahady any ianao vao mivavaka, dia kristianina fariseo zay. Miatsara velatsy. Raha isana lahady any vao mivavaka. Fa ny tokantrano any dia tokony isy fivavahana. Mamerindesina ihany tsika. Dia izao ndray ny anarantsika omaly. Ny anaran'omaly ihany. Ny ataon'ny ray aman-dreny, ny ataon'ny isam-batan'olona, dia misy fiatraikany amin'inona? Amin'ny zanaka. Dia misy fiatraikany amin'inona koa? Amin'ny fiangonana. Dia misy fiatraikany amin'inona koa? Amin'ny firenena. Mofa tsy mivakintsika mikarama ianareo atao amin'ny kitapo inona ny karama? Kitapo loka. Mamafy ianareo nefa tsy mijinja. Manao zavatra maro nareo nefa tsy mihinana ny vokatry ny ataonareo. Satria ahoana ozy? Satria tsy miorina amin'ny Jehovah Andriamanitra. Tsy mivavaka amin'ny Jehovah Andriamanitra. Zay ny jerentsika omaly. Dia namaranantsika azy amin'izay fotoan'izay, dia zao ahoana hoe angainy alohan'ny amaranantsika azy. Ahoana hoe angainy? Ny niza no atao voalohany ozy. Ny an'Andriamanitra no atao voalohany. Zay vao ny antsika. Satria ahoana? Ny zanak'Israely tamin'izay fotoana izay mipetraka tamin'ny trano tsara, nefa ny tempoly tsy vita. Ny an'Andriamanitra no atao voalohany, zay vao ny antsika. Fa avy eo mifitahina. Nampiarantsika azy dia ahoana zany? Amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Ny niza ny voalohany? Ny an'Andriamanitra. Maly ny mpitarika taoriana ny rakitra, dia nampitsangana olona anankitelo. Tadiditsika reny. Nampitsangana olona telo izy, nanao fotoa malalaka vetivety. Raha dinianareo tsara le fotoa malalaka, zay nitsanganan'le olona telo, dia fijoroana vavolombelona vokatry ny fampianarana zay natao. Ny voalohany nitsangana mikasiky ny hoe le teniny vakintsika teto, hoe zay tia ny reny, ny ray, ny vady, mihoatra ny otra, dia tsy mendrika atao ina ozy? Tsy mendrika atao mpianatra. Zay nitsanganan'le vava. Zay le fotoa malalaka voalohany. Ny fotoa malalaka faharoa dia hoe zay rehetra momba antsika dia tokony ahitana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary inona ny tenen'le nitsangana fotoa malalaka teto? Na dia ny fitafy aza. Na dia ny fitafy aza. Ary le tovolahy nitsangana fahatelo dia hoe ady amin'ny sampy. Dia inona natao ny sampy? Hoe zay rehetra tsy mampitodika anao amin'Andriamanitra dia sampy. Dia hitantsika tsara fa fijoroana vavolombelona vokatry ny fampianarana zay nataony hoe Andriamanitra dia
mampiseho ny fitiavany sy ny heriny amintsika rehetra ka namaranantsika azy farany de hoe evero ny inona ary evero ny lalanareo verina indroa io ao anatin'ny toko voalohany evero ny lalanareo zany hoe ny lalana ny fomba fiainantsika andavanandro zay nasain'Andriamanitra everina misaotra be dehibe tompoko tena hita fa tena ny ainy ny fampianarana itsika dia hanohy azy tsika amin'izao fotoana izao jerentsika indray raha ny toko faharoa dia tahaka nataontsika omaly ihany tahaka nataontsika omaly ihany ny avy aty ankavia manao ny andinin'ny voalohany ny avy aty ankavanana manao ny andinin'ny faharoa ary mifandimbidimbitsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manomboka raha ny avy aty ankavia roapolo tamin'ny volana fahafito natongavany tenin'i Jehova netiny agay mpaminanina na hoe governoran'i Joda sy amin'ny Josua zanaky Jozadaka mpisorona be ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka hoe iza ny mbola sisa aminareo zay nahita an'ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha fa manahoana kosa ny fahitanareo azy izao moa tsy toy ny tsinotsinony eo masonareo ity nefa mahereza ankehitriny ry Zerubabela hoy Jehova ary mahereza ry Josua zanaky Jozadaka mpisorona be ary mahereza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehova ka miasa fa izany momba anareo hoy Jehova tompony maro araky ny teny fanakena nataoko taminareo fony voaka avy tany Egipta ianareo ary ny fanahiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany ko aza matahotra ianareo fa izao ny lazain'i Jehova tompony maro ny ray makakoa rafaka kelikely dia ampiroroko ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy ny tany maina ary ampiroroko ny firenena rehetra ka ho avy zay ireny firenena rehetra ary ho fenoko voninahitra ity trano ity hoy Jehova tompony maro ay ny volafotsy ary ay ny volamena hoy Jehova tompony maro ny voninahitra ity trano ity aneparany dia ho lehibe noho ny tany etanoha hoy Jehova tompony maro ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana hoy Jehova tompony maro tamin'ny andro faefatra amin'ny roapolo tamin'ny volana fagnasivy tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Darius no natongavany tenin'i Jehova netiny agay mpaminanina na hoe zao no lazain'i Jehova tompony maro andeha maka hevitra ampisorona hoe raha misy mpitondra hena masina eny an-tsisin-dambany ka voankazo ny sisin-dambany mofo na izay voandro na ny divay na ny diloilo na izay mety ho fihinana mo tonga masina koa va ireo dia namaly mpisorona nanao hoe tsia ary hoy agay raha misy maloto amin'ny paty mikasika ireo mo tonga maloto koa va ireo dia namaly mpisorona nanao hoe ho tonga maloto ireo dia namaly agay nanao hoe tahaka izany no anatrehako reto olony reto ary tahaka izany ity firenena ity hoy Jehova ary tahaka izany koa ny asan'ny tanany rehetra fa zay ateriny ny aho dia maloto koa masina ianareo everatra amin'izao andro izao no makary dia fony tsy mbola nisy vatony fanongona tao amin'ny tempolon'i Jehova fony tamin'izany andro zany raha nisy nakamamin'ny vary 20 fatra dia 10 ihany rehefa nisy nakamin'ny vary famazana ranom-boaloboka anaty 50 famarana dia 20 ihany ny vary manan'ny rivotra sy ny maty fotsy sy ny avandra no namelenanareo tamin'ny asan'ny tananareo rehetra nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo hoy Jehova masina ianareo everatra amin'izao andro anio izao no ny makary dia hatramin'ny andro faefatra amin'ny volana fahasivy eny everatra amin'ny andro nanorena tempolon'i Jehova mbola ho antsopotra ihany va ny voan-javatra na dia ny voaloboka sy ny
sy ny oliva dia tsy mbola mamoa hatramin'izao andro an'izao no hitahiko anareo. Ary tonga fanondroany tamin'ny Agai ny teny Jehova tamin'ny andro fampomponana hoe lazao amin'ny Jerobabela governorany Joda hoe nampiororoko ny lanitra sy ny tany dia hooko ny seza fiandrianany fanjakana ary hofoanako ny herin'ny fanjakan'ny firenena ary ahoako ny kalesiny sy ny zay mitangina eo aminy ary samy nolavy ny sabatry ny namany ary ny sovaly sy ny mpitangina azy. Amin'izany andro zany ho Jehova tompony maro dia ho raisiko ianareo Jerobabela mpanompoka zanaky Sealtiela ho Jehova ka ataoko toy ny fanao fefa nifidy anao aho ho Jehova tompony maro. Amen. Saotra tompoko. Misy fanamarinana eto zany. Misy fanamarinana. Intelo miverina ny hoe ao amin'ny toko voalohany sy amin'ny toko faharoa tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana. Hitanareo ny toko voalohany andininy voalohany. Dia amin'ny toko faharoa andininy voalohany tamin'ny andro faraiky amby roapolo tamin'ny volana. Dia amin'ny andininy fahafolo tamin'ny andro fahaefatra amby roapolo tamin'ny volana. Zany hoe toko voalohany andininy voalohany, toko faharoa andininy voalohany, toko fahafolo andininy voalohany milaza volana telo samihafa. Toko voalohany andininy voalohany dia volana Aogositra roapolo sy dimanjato talohan'i Jesosy ny voalaza eo. Misy antony lehibe nilazana fotoana eto. Toko voalohany andininy voalohany dia roapolo sy dimanjato talohan'ny natongavan'i Jesosy. Toko faharoa andininy voalohany dia volana Oktobra roapolo sy dimanjato talohan'ny natongavan'i Jesosy. Ary ny toko faharoa andininy fahafolo dia volana Desambra roapolo sy dimanjato talohan'ny natongavan'i Jesosy. Ina ny antony lazany soratra masina an'ireo? Misy antony. Zao ny antony lazany azy. Tamin'ny volana Aogositra roapolo sy dimanjato no nasain'i Jehova anentana ny olona anao ny tempoly Agai. Volana Aogositra. Tamin'ny volana Oktobra roapolo sy dimanjato nanomboka nanao ny tempoly ny vahoaka Israely. Ary tamin'ny volana Desambra roapolo sy dimanjato efa lasa lavitra ny fanaovana ny tempoly. Misy volana firy ny elanelan'ny volana Aogositra sy ny Oktobra. Aogositra, Septambra, Oktobra, volana firy? Telo volana ny fanentanana manomboka ny asa. Oktobra, Novambra, Desambra, volana firy koa io? Telo volana ny asa manomboka efa lasa lavitra ny asa. Aizany tsy ambaratelo. Satria rehefa mba manao zavatra amin'ny fiangonana ankehitriny herintaona ny komity ny mandinika. Tsy mba telo volana. Ary rehefa tomboka indray ny asa misy 5 taona mbola tsy mihetsika. Nefa telo volana efa manomboka. Ary rehefa manomboka indray ny asa indraindray mijany eo tenatenany dia tsy mitohy. Inona le tsy ambaratelo eto? Le tsy ambaratelo eto amin'ny Agai ny anarantsika moaly ny voalohany. Zany hoe tsy avy hatrany dia ny asa no nasain'Andriamanitra ny dinian'ny Agai miaraka amin'ny olona fa ny toetra n'iza? Toetra ny olona. Ny toetra ny olona. Io no nasain'Andriamanitra ny dinian'ny Agai. Fa tsika indraindray rehefa anao asa ho an'ny fiangonana, vorony komity, ina ny diniana voalohany? Teto-panorona azahoana vola. Zay ny diniantsika voalohany. Teto-panorona azahoana vola. Andeha anao an'ity, andeha anao an'ity, andeha anao an'ity, andeha hanafatra ny anina, andeha hanafatra ny anina. Dia mipetraka ao daholo. Indraindray zavatra tsy azo atao no atao dia asiana anarana evanjelika. Zao evanjelika, cabaret evanjelika, concert evanjelika, ny chorale sy ny mpandihiny. Zany aby ny reminy io raha io, ny chorale sy ny mpandihiny.
mitovy amin'ina zany korala sy ny mpandiany zany. Tovy amin'ny ny an'izao tontolo zao. Zao ny tena lazay ny tenin'Andriamanitra. Ny arena voalohany dia tsy ny vola. Ny arena voalohany dia tsy ny vola fa ny olona. Io no arena voalohany. Ny olona no arena voalohany. Ary tsy ny olona maha olona azy fa ny olona zay manolo tena ho an'Andriamanitra. Ny babon'ny Kristy araka nampianarana omaly, io no arena voalohany ho an'Andriamanitra sy ho an'ny fiangonana. Ny olona babon'ny Kristy, io no arena voalohany. Io no arena voalohany. Ny olona babon'i Jesosy no arena voalohany. Na inona itoriana hoe oka mba hifo ny poketra. Ny poketra tsy hifo raha ny fon'olona tsy mifo. Ny fon'ny olona mila mifo voalohany. Ary zay ny nampibebahany ny agay ny olona manao hoe every aloha ny an'Andriamanitra. Dinio ny lalanareo. Dinio ny lalanareo. Every ny an'Andriamanitra. Fa tsy misy olona mahafoy ho an'Andriamanitra raha tsy ny fony ny babin'Andriamanitra voalohany. Raha tsy ny fony ny babin'Andriamanitra, tsy misy mahafoy ho an'Andriamanitra. Na inona fanentanana ara-bola atao, tsy mandaitra zany raha tsy ny fon'olona no lasa ho an'Andriamanitra. Satria io fon'olona lasa ho an'Andriamanitra io no lasa tia an'Andriamanitra. Ary ny olona tiana dia lasa loha amin'ny olon-drehetra. Ny olona tiana dia lasa loha amin'ny olon-drehetra. Vao ohatra nataoko faina ty tany Majunga tany Karamalaza, averiko indray mandeha. Ahafantarantsika zany hoe fahafoizana zany. Rehefa ny fo no voataona, dia fantatra tsara zany fahafoizana zany. Betsaka amintsika eto hitako fa ray aman-dreny manan-janaka. Atsangamika ilay ny tanany ray aman-dreny manan-janaka hoe. Tena ny akabeazantsika. Za aloha mana ray aman-dreny manan-janaka. Ny akabeazantsika. Jereo tsara, dinio tsara. Zao ny zavatra mitranga. Raha vao mitoejazy raha matoa, dia ahoana ny atao mpivady? Efa mikarakara sahady ny atongavan'ilay zaza. Sa tsy zay? Mikarakaraina raha matoa, karakaraina ny lamban-jaza, karakaraina ny zavatra rehetra miberso sy ny sisa, arakaraka ny fananao am-pelantanany. Dia rehefa teraka soamantsara raha matoa, dia mandalo amintsika malagasy la hoe mifana. Tsy zay? Ary amin'io mifana io miova daholo ny karaza-tsakafo homena. Tsy marina zay? Tena marina zany. Zany hoe mitombo ny depasy. No an'ilay raha matoa sa noho ny amin'ilay zaza? Noho ny amin'ilay zaza. Ary rehefa andeha ho any am-pianarana ilay zaza, hividianana inona amby? Ny fitaovana inona? Fitaovam-pianarana. Mandra-pahatafita ny soamantsara, mandra-pahazo ny asa. Dia tonga andriano anankiray, dia atao mariazy ilay zaza. Dia ty mifantaniana petrako amintsika. Rehefa atao mariazy ny zanakao, homenao faktura ve ty nilaniko taminao hatramin'ny terako anao? Iza manome faktura ny zanany? Ve ty ny faktura ny terako hatramin'ny terako anao? Amin'io anambadian'ilay zanakao io anefa, amin'ilay anambadian'ny zanakao io anefa, ho aiza izy? Andeha hitokatrano anaraka ny vadiny. Tsy zay ny marina? Ary raha ohatra any ohatra marary ny vadiny na marary ny zanany, manelonelo ianao ray aman-dreniny aty, samy fantany io, izy natao ny lara-pamena voalohany, ianao lavidavitra aty sa le zanany ao an-trano? Zanany. Nefa ianao nandany vola tahaka an'iny. Maninona ary ianao tsy mitaky faktura aminy? Satria ino ny valiny? Tia azy. Tsy zay ny valiny? Satria tia azy ianao ka tsy mijery faktura. Zay ny zava-marina. Ka le fitiavana mahatonga
na dia ny ray aman-dreny niteraka aza rehefa manambady ianao afoy. Ary mba manakanakana iny hoe za misy olo tiako ka sakanany dada sy mama, iny nataon'le zaza. Manao adalàna izy. Manao adalàna izy. Inona mahatonga azy manao an'izay? Ny fitiavana. Ka izay no tian'Andriamanitra ataony agay ao amin'ny toko voalohany hoe ampioreno ao anatin'ny vahoakako ny fitiavana. Ny fitiavana. Ampiorenao ny fitiavana azy. Zava-dehibe zay. Ary zay ny anaran'ny verity ny anarantsika omaly. Misy teny verimberina koa ato tsara diniantsika. Rehefa mitenen'i Jehova agay, dia ina filazany azy? Jehova tompony ina ozy? Jehova tompony maro. Raha miteniny avintsy hoe Jehova tompony maro, fa Jehova tompony tafika. Zany hoe Jehova manana ny hery rehetra eo am-pelatanany. Zany ny tena heviny. Jehova manana ny hery rehetra eo am-pelatanany. Ary ny herin'i Jehova, ny herin'i Jehova, rehefa mivakintsika teo ny toko faharoa teo, ataony ahoana ozy ny manana soavaly, manana tafika sinisisa ny firenena, ataony ahoana? Ampirorona. Zany hoe na reny firenena milaza azy matanjaka ireny, mbola Jehova ny tompony. Ina ny tian'Andriamanitra ambara amin'izany? Zao ny tiany ambara. Tsy misy mahova olona anankiray amin'ny alalan'ny herisetra. Tsy misy mahova olona anankiray amin'ny alalan'ny herisetra. Raha maditra ny zanakao, na maditra ny vadinao, tsy amin'ny alalan'ny fanapana hazo amin'ny fikapohana azy no hanova azy. Tsy mahova olona zany, fa ny herisetra dia mitaky herisetra. Amin'ny mpianatra Jesosy misy lehilahy anankiray maherisetra. Iza ny anaran'io lehilahy io? Petera. Zao mahagaga amin'ity Petera ty, ary fiainantsika kristianina ty. Matoloha izy io tatsambo. Ary amin'ny matoloha tatsambo azy dia lehilahy ty herisetra. Ka natsony Jesosy izy hoe avy anaraka ahy. Avelao ny aratonao fa ataoko mpanarato-tolona ianao. Nandeha Petera sa tsy nandeha? Tena nandeha izy. Tena nandeha izy. Fa izao raha nandeha izy, ny vata tena ny nandeha, nefa niaraka nandeha niaraka aminy ny kilemany. Niaraka nandeha niaraka aminy ny kilemany. Nety nandeha nakaizakaiza niaraka tamin'i Jesosy 3 taona ny kilemany. Aiza no hitantsika an'izay? Tao amin'ny sang Getsemane. Rehefa tonga ny olona hisambotra an' Jesosy, namoaka sambatra. Dia namoaka inona koa Petera? Namoaka sambatra. Hay ve Petera 3 taona nandehandeha niaraka tamin'i Jesosy ty, mbola eny ambalana ny sambatra? Mbola eny ambalana ny sambatra. Dia mampieritreritra ny izany riavana. Hay ve ty mpiandry natokana ty, mbola eny ambalana ny kilemany? Hay ve ty pastora mampandray ty, sady manolotra Jesosy no manolotra toetra ratsy? Mampieritreritra daholo zany. Hay ve ty ray aman-dreny mananatra ny zanany ty, sady mananatra ny zanany tsy hanao n'le zavatra, nefa izy manao? Io Petera io. Io Petera io. Taiza Petera ny niova. Rehefa teo amoron-dranomasina, tsonoiny Jesosy teo, dia hoy Jesosy taminy, Petera, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ireto. Dia ahoana mivaly tenin'ny Petera? Eny tompoko, niala teo ny sambatra. Niala teo ny sambatra. Lehilahy manetry tena no hita teo. Ka tena dinio tsara mihitsy ny fiainantsika. Tena dinio tsara ny fiainantsika. Fa sao milaza manompo an' Jehova, nefa ny fitiavana ny fo tsy babon'i Jehova.
sao mananatra kanefa ny zavatra nanaranao ataonao. Ao amin'ny Romanina misy an'io, mova ianao zay miteny hoe aza mangalatra. Inona ny toyny? Mba mangalatra koa va. Mova ianao zay miteny hoe aza mijangajanga. Inona ny toyny? Mba mijangajanga ihany koa eo mampieritreritra. Eo ny tena mampieritreritra. Ary io ny ilazany hoe Jehova tompony maro. Zany hoe tsy amin'ny alalan'ny sambatra na amin'ny alalan'ny herisetra no ahafahanao manova olona, fa raha izany nampiasain'Andriamanitra tamin'ny Israely zany nefa tsy nanova azy. Fa ny fitiavana no afaka manova tanteraka izany. Ary zay no mahatonga ny olona anolo tena tanteraka. Naverimberintsika omaly ny hoe ny toriteny mahomby indrindra dia ny fitondrana inona? Fitondran-tena andavanandro. Ny fitondran-tena andavanandro no toriteny mahomby indrindra. Na manao akory aizana amin'ny toriteny ery amin'ny polo-pitery, na aizana aminao fampianarana eto, raha ny ataonao manohitra ny torianao, zero ny vokany. Tsy misy vokany io. Satria mitarika ny olona tsara velatsianao amin'izay fotoan'izay. Zay ny voalohany. Faharoa, mitarika ny olona manao hoe any am-piangonana aho kristianina, ivela amin'ny fiangonana aho jentilisa. Fahatelo, raha mpiandry ianao na pastory ianao na mpiasa am-piangonana aho, hitarika ianao le eritreritra manao hoe le asan'Andriamanitra dia asa karama fidiram-bola, fa ny fiainana andavanandro dia hafa. Ohatra, raha misy olona chef de région anankiray na chef de district anankiray na maire anankiray, mandritra ny fotoan'iny izy no mpiasa-panjakana, alatsinainka hatramin'inona? Hatramin'ny zoma. Sabotsy lady izy mbola hiditra birao. Tsy mpiasa-panjakana izy amin'iny fa olon-tsotra. Fa ny mpiandry, ny pastera, ny katekista, ny kristianina, misy andro tsy maha-kristianina azy ve? Mba lazao kely, misy andro tsy maha-kristianina anao ve? Mba tsangano ny tanàna zay tsy kristianina amin'ny alakamisy. Mba atsangano ny tanàna zay tsy kristianina rehefa ririnina. Inona ny antony anao mpanangana tany amin'ny ririnina? Famadihana. Toriteny teto-moaly zay, famadihana. Fa zahay ny ala avy eny Antsirabe anakaty, be dia be ny mamadika. Ary za mino fa misy amin'ireny mpandray fanasan'ny tompo. Ndraindray koa moa asina le anarana hoe evangelika, dia misy aminay manao hoe famadihana evangelika. Tena nahenao an'io a, inona natao amin'ilay famadihana evangelika? Hira masina daholo. Zay natao ao. Dia asina toriteny, dia asina fametrahan-tanana. Famadihana evangelika hono. Asa raha misy mety zany famadihana evangelika zany na tsy mety? Zany natao hoe fampiroroana blasfemio ny tena zany hoe fitenena an'Andriamanitra an'Andriamanitra. Rehefa tonga amin'ny altara ny fahavetavetana ao bokin'ny Daniel, zay io ambara io. Zay io ambara io. Ka ny fijoroana le fiainana andavanandro no tiany Hagai hovaina indrindra amin'ny fotoana io. Ka Jehova tompony maro no afaka manova izany. Jehova tompony maro no afaka manova izany. Dia hiditra amin'ny toko faharoa amin'izay tsika amin'izao fotoana izao. Eto amin'ity toko faharoa ity, dia izao ny zavatra hita eto. Voalohany voalaza eto. Iverenantsika voalohany kely vakina mitovy amin'ny omaly. Iverenantsika vakina kely ilay zavatra mitovy amin'ny omaly izay no vakintsika. Eo amin'ny 10 eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 17. Eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 17. Vakintsika indray mandeha kely 10 ka hatramin'ny 17. Jereo tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika rehetra hiaraka maki azy. Tamin'ny andro 720, tamin'ny volana 9,
tamin'ny taona faharoananjakany Darios natongavany teny Jehova netiny Hagai mpaminany nanao hoe zao ny lazainy Jehova tompony maro andeha maka hevitra ampisorona hoe raha misy mitondra hena masina eny atsisin-dambany ka voakasiky ny sisin-dambany mofo na zay voandro na ny divay na ny diloilo na zay mety ho fihinana mo ho tonga masina koa vahy ianareo dia namaly mpisorona na hoe tsia aroy Hagai raha misy maloto amin'ny paty mikasika ireo mo ho tonga maloto koa vahy ireo dia namaly mpisorona nanao hoe ho tonga maloto ireo. Efa ho vitany efa eo an-dalana mpanaovana ny tempoly zao ny olona. Inona raha le toe-panahy hoentina manao ny asan'Andriamanitra. Taria voalohany dia ny hoe ny olona no arena. Ny fanolorany tenany amin'ny Jehova ny tena renany be indrindra. Fio no avahany manolo tena tanteraka ho an'Andriamanitra. Eto indray eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Madio ve ny asan'Andriamanitra raha ny olona manao azy maloto. Zay ny tena valy teny. Madio ve ny asan'Andriamanitra raha ny olona manao azy maloto. Inona ny valiny? Inona valy eto matetika? Tsia. Ary mbola valiny koa hoe maloto. Eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra zany ary fitezam-panahy lehibe ty. Eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra zany dia tsy azonao metarina amin'ny vola homen'ny olona ny mahasan'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra. Tsy azonao metarina amin'ny vola homen'ny olona ny mahasan'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra. Fandraindray misy manome be nefa tsy izy. Ny tena moa mandehandeha dia mahita zavatra maro. Tao amin'ity fiangonana anankiray dia tsy nanana synthétiseur ohatran'izao le fiangonana fa mbola le harmonie taloha. Misy amintsika moa tsy malalana teo harmonie. Le harmonie dia le voizina ny tongotra misy rivotra dia tendrena amin'izay le clavier dia maneno. Zay natao hoe harmonie. Ho anareo tanora ankehitriny mety misy tsy nahita harmonie mihitsy. Synthétiseur no hitanareo, organe no hitanareo. Zay no izy. Dia mba nahita ny fandrosoana. Mba nahita ny fandrosoana ty fiangonana ity. Somary lavidavitra ny tanàn-dehibe. Dia ny vory ny komity hoe andetsika hividy synthétiseur. Dia nasaina ny vory ny birao. Vory ny birao ny fiangonana zany hanomana ilay fivorian'ny komity. Zao anefa ao anatin'ny komity io misy lehilahy anankiray tena mpanan-karena, mpanao asa soa ny fiangonana fa manambady roa ao. Dia nalahatra ny pastora ny emploi du temps, ny ordre du jour. Voalohany ny resaka momba n'ilay rangahy amin'ny fitondran-tenany, ho esorina amin'ny komity sa tsy ho esorina. Faharoa resaka orga. Zay no nandaran'ny komity azy. Izy mbirao azy. Rehefa tonga amin'ny fivorian'ny komity ny fiangonana, tsy fantatra na fanahy masina na fanahy inona no nazy amin'ny pasteur. Ny organe nataony voalohany. Ao na tompo fa tsara tsika manana orga. Laozany toetrandro tsika dia mbola harmonie foana ve sy ny sisa. Dia nanangatanana le rangam-panan-karena. Zao no nataony. Marina ny tenin'ny pasteur tompoko. Ary manana ray aman-drenitsika manana anazy. Ary tokony voatra ny fiangonantsika. Nefa ny fivelomana ato amin'ny fiangonantsika dia fantatsika fa somary tambanimbahany voatra daholo tsika. Ka dia tsy maninona tompoko. Avanseny menakavy ny vidiny orga. Nataony tsangatanana lana. Nandrasany Besomaro ny numéro faharoa tsy nipoitra. Nandrasana hatramin'ny farany tsy nipoitra. Nakaiza aloha hanongana an'le rangahy tsy nipoitra. Tonga soamantsara ny orga. Fantaniana mipetraka avy hoe
asan'Andriamanitra io ve sa asan'iza? Zay ny fanontaniana mipetraka. Asan'Andriamanitra ve sa asan'iza? Ary eo indrindra no andiniantsika fa tsy hoe zay manao vola be no tena mpanompon'Andriamanitra, irina anao vola be, fa izao sady vola be no fobabon'iza? Fobabon' Jesosy. Reo miaraka reo, sady vola be no fobabon' Jesosy. Zay no hevitra io teny io. Raha manao ny asan'Andriamanitra ianao tsy azo metarina amin'ny vola le izy, fa Jesosy mahita ny fonao, azo ve sa tsy azo. Zany no izy. Ary ny faharoa, rehefa tsy an Jesosy ny fonao, le vola be natao anakonana inona? Anakonana le fiainana tsy metimety. Fa ny miaraka dia izy roa. Ary ny fahatelo, rehefa tsy an Jesosy ny fonao, dina koa no mitranga, tsy teanao le asan'Andriamanitra ianao. Tsy zay koa no mitranga, tsy teanao asan'Andriamanitra ianao. Dia zay no mbarana eto amin'ny Agay eto. Zay no mbara eto amin'ny Agay eto. Raha manao zavatra ho an'Andriamanitra, sady manao amin'ny fo madio, no manao arak'izay vitanao. Ny anarantsika moaly amin'ny vavaka. Raha mivavaka otsika dia karazany firy no tokony ho teneninao mivavaka? Telo. Voalohany, ny tsara indrindra ho an'iza? Ho an'Andriamanitra. Faharoa, betsaka ahafahanao manao inona? Manao asa fiantrano. Ary fahatelo, tsara indrindra ho an'iza? Ho an'ny menakavy. Reo telo reo ny anarantsika moaly. Ary izay mihitsy no zavatra mbara eto. Zay ny zavatra mbara eto. Raha mangataka amin'Andriamanitra, ny tsara indrindra mandrakariva. Fa indraindray ferantsika ny angatantsika. Rehefa feranao ny angatahinao, dia voafetra koa ny azonao. Fa aleo manao hoe ny tsara indrindra avy aminao mandrakariva Jesosy ny tediava. Ary ny azo ny tsara dia le matateraka ny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Zay ny azo ny tsara indrindra. Ary zay no antony ity tenin'ny Agay ity. Teny manaraka amin'ny toko faharoa io. Zavatra manaraka hita amin'ny toko faharoa dia zao. Avy eo amin'ny tempoly no hipoiran'ny fitahiana rehetra ho an'ny zanak'Israely. Avy eo amin'ny tempoly no hitahiana ny fitahiana rehetra ho an'ny zanak'Israely. Avao ny voany. Satria hoana, le fisian'ny tempoly dia milaza hoe eo afovoantsika Andriamanitra. Eo amintsika Andriamanitra. Zay no hevitra le tempoly. Eo amintsika Andriamanitra. Ary voalaza ny Isaia mpaminany, ina ny hevitra ny teny hoe eo afovoantsika Andriamanitra, eo amintsika Andriamanitra. Ina le anarany omenan'izay? Immanuela. Zay ny anaran'izay. Immanuela. Na hoana ny marikiny hoe eo afovoantsika Andriamanitra amin'ny tempoly? Zao no antony. Satria rehefa amin'ny tempoly dia isy fotoam-pivavahana ao, isy tenin'Andriamanitra ao, isy fideranan'Andriamanitra, zany hoe Andriamanitra no votoatin'ny zavatra ao. Andriamanitra no votoatin'ny zavatra ao, tena ao marina Andriamanitra. Ary raha ny mitokantranoko takan'izay, misy vavaka ao, misy fideranan'Andriamanitra ao, misy famakinan'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny tokantranonao, aiza marina koa Andriamanitra amin'izay? Ao anatin'ny tokantrano koa Andriamanitra. Zay ny tena izy. Ary raha ny fiainanao manokana no fideranan'Andriamanitra ny fiainanao, mamaky ny tenin'Andriamanitra matetika ianao, mivavaka matetika ianao, aiza koa izay Andriamanitra amin'izay fotoan'izay? Ao anatin'ny tenanao koa izy, tempolo masina koa ianao. Lazaintsika omaly ao na ny tenin'ny Paoly apôstôly, tsy fantatrareo va fa iny ianareo? Tempolon'Andriamanitra. Ary ahoana koa Jesosy tamin'ny Jiosy, raha vao ity nosy, ty tempoly ity fa atsangako amin'ny andro fahafiry, atsangako amin'ny andro fahatelo. Zany hoe le tempoly dia symbole na marika fa miaraka aminao Andriamanitra. Ary io ry havana tsy hay afenina.
nisy olona anankiray a rehefa mindresaka aminy ianao zaho anie Jesosy mafinaritra anie Jesosy miaradia aminy ianao iramasina ny ataona zaho anefa riavana ndray mandeha izy nandeha tafitoina tampoka dia nianjera tsy mba Jesosy nivoaka ny vavany zavatra hafa nivoaka ny vavany dia tena Jesosy marina ve zany anatin'ny fony kilalao manao fitsipidalaon'ny kristianina fotsiny izy rehefa miaraka amin'ny kristiana dia Jesosy ny tenenina iramasina ny atao vavabavaka ny atao kanja rehefa sendra ny tampoka izy zavatra hafa ny tranga dinio tsara io ndray mandeha koa ny havana ny matory manao mamonjy fivoriana tahaka zao moa dia ndraindray miaraka amin'ny olo maro matory nanofo le anankiray tsamba nisy Jesosy mihitsy nofony zavatra hafa dolo ny tantarainy eo zavatra hafa tsy fiteny akory azy ahoana re zany dia tena Jesosy marina ve ny eo anatin'ny fon'le olona eo tsia zao ambarako amintsika henio tsara ao anatin'ity vatatenantsika ity dia misy karazan-javatra telo ato anatin'ity vatatenantsika ity misy le saina zay mitsikera sy mifantina ary mijery ny teny ambaranao ny fihetsika ataonao zay rehefa mahatsiaro tena tahaka zao tsika ao ambanin'io misy karazana saina anankiray mitahiry ny zavatra mahazatra ohatra raha vao mbola hianatra andeha ny zaza dia atao iny atao tatamalaky dia rehefa zatra le tongony mipetraka amin'le saina faharoa zay tsy mba misy olo koa mieritreritra manao hoe rehefa andeo ny ambaravarana hoe afindrako ny tongotra vanana afindrako ny tongotra vy tsy misy manao zay sa misy manao zay tsika manao hoana ny tongotra tonga dia mandeha ho azy io le saina faharoa ary le saina fahatelo zay tena ny ambany any dia mitahiry reo eritreritra sy fiteny sy fomba rehetra zay tiana fenina io le saina fahatelo ato anatintsika ato ka io saina fahatelo tsy mipoitra raha tsy efa matory le saina voalohany matory le saina faharoa dia mipoitra avy ao io
Fisarana na kele mutazare. Venumine Fisarana na kele mutazare. Naquele mutazare. Kaisana Navotana Wakalasa Nizana Jamansa Nirala Namandansa Anapaka. Nizana Kanjamansa Yeza Otopo Mboni Naisa Nandamila Panjani Natera Kauna Hamojesi Hamelna Sigasomela Hamelna Tseka Atsika Suminana Rivoa Fonzero Dera Teralai nanavusanau. Teralai nanavusanau. Teralai nanavusanau. Teralai nanavusanau. Terasisopangavusanau. 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 Rivoa, Fonteo Dera Teralai nanavusanau. Teralai Teralai nanavusanau. Teralai nanavusanau. Teralai nanavusanau. Terasisopangavusanau. 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 Ianao, eo ka fao. Tsy makivy tsy mety sasatra, sika tily miasa fatratra.